Bosco ho anao izao. Zanak'alina. Nosy raha tany aliko Davison. Ireo nanomehana ny tantara. Anjary liva. Ary liva? Fanitsoa. Tahina nantenaina. Ary io ny mihaja ny irina. Tovy razana mamonjy ny nandray feo. Ho ny mihaja ny irina no nanatotosa. Efa betsaka ny laninao. Sady jereo nefa efa manomboka maizina be ny any tokotany Le magira aloha rehefa dalara reny tiararaka ny bandy ety mandeara mandeha ody rehefa te ody fa aza mitona ny bandy ody zasady. Ndray kosa ka efa mamo ane naoriny zahake. Dia raha ho dia marinona fiainako ranga zany fa aza dia hidira roatra reo dia zao aleo ndry mody fa za mbola manana poaman'olona. Olo tiako ane ianao ry malala fa azo atao an'izany kosa fa makarary no foko ka. Dia mbola manana pro amin'iza koa ianao. Amin'irety sy mpamitovy amin'ny makorelina mijerijery ianao rety. Ay mpangiro ty vava makorelina ny aradany reny ty. Andray dia vitanao hatramina melaka taty mason'olona taty ve? Ka salasalao ihany ny vava rehefa tsy te hita ny lohako. Dia zany amin'izay raha ianao miala fa mandreraka be. Tsisy anaovana fiainana misy fa manelingelina. Tsy andeha tsy maintsy miaraka moditsika na tianao na tsy tianao. Tsy andeha? Eno tsy hiala zany ianao. Anjao tiantsara. Fa ino ary ty ataonao ty sakalo ho batainao aiza zany? Avelao fa ino ary ty ataonao ty sadala ianao masa. Rehefa tsy andeha moramora ireo dia zao mba azo areo. Dia andao ary araka mody tsika. Efa ampy anay izay toka laninao izay fa tsy mahazo resaka ve ty sipity hoe mbola tsy andeha. Zay zany ko aleo za iandreto. Efa mazava amiko anie ny tianao atao fa hiaraka mirevy amin'ireo sipapity ireo dia avy eo fa pitaritarika any amin'ny sombrany. Efa ireo zany dia marinona sa mbola tsy azonao koa dika zany. Tsy dianao tsony ary tsy mila anao ihany koa. Andray dia sanao ve miteny an'izany teo masoko eto Nzaka mbola tsy nanao ratsy ianao ni mbola tsy nanao ratsy ahy ianao fa zay fotsiny. Tsy ianao tsony aho ary io raha. Efa amby agabo izay lasatsika izay. Manana amin'izay mandeha. Manjana sa mbola miandrinona indray ty. Kare mamo ianao dia miretirety. Na mamo anaty tsy mamo dia izay. Efa voalazako anao teo ry atao poko ato. Mazava? Retiretinao zany fa tsy vokatry ny fonao akory. Olona mamy tsy tompony tenanao ianao ka tsy omeko tsiny. Mbola ty ahy ianao ary tsy ahasaraka zany. Raha ty tena retirety mihitsy. Fa firy izay sipambazy ireo io mba lazao ary hoe inona ny antony tsy itiavanao atsony tsy tiako fotsiny tsotra izao ianao satria tsy maharaka ny rivoko. Ary lasa amin'izay raha ianao mandeha ary fa mandalo lera fotsiny eny ary andeha fa rehefa mizava ny tokanao dia miresaka tsara tsika. Tsisy tsony. Tsy resaka aminao tsony raha matokely miora. Avelao arana fianako malalaka fa aza terera ny araka aminao mihitsy. Eno andeha fa raha pitsika miresaka. Lasa ho ato. Ene sy mba mandragina fiainana mbola milay be zao verangano tadiavinao fatorana amin'izany fanambadiana zany bandiko.
mila morosy lalindalina amin'izay sike patati patata. Vy amin'izay ty kiripiso efa lasa izy. Eo petra eo zay de sotroda ahoana mety aminareo ty garçon. Izay kiny olana misy eo aminay tsy haiko tsony toy ny fiainam-pitiavanay. Mampalahelo kosa kindry izany ka ny bandy gekika tsy hita atao rehefa fantany fa tena tia azy indray dia vao maika indray ampijaliana ohatran'izany. Zay moa ny antony mahatonga na hanambady olona efa zoko satria ireny ny hitako matotra kokoa. Marina k'y izany fa ny nareo sobeza milamina tsara tsy misy olana. Nene milamina aminao misy fotoana miadiady kely fa somary poketra vingy arainy nefa za mbola mila mahavita manaraka ny lamodin'ny tanora amin'izao. Ny andry izany efa zavatra hafa mihitsy fa tsotra ny anay roko. Mahaditra ny kinjaka miova sipa isan'andro. Dia manaiky ataony an'izany ry. Namoky ny azoko atao eo ny andaminana an'le olana omaly aza mbola tsy haiko hoe ahoana. Tsy tia hita hoe tena hisaraka marina izay. Tena mbola tsy mahafoy asa na dia maditra azy izy. Ina kiny tokony ataoko mandehana aloha ky makany aminy fa mety hoe resaka olona marina nindry antany tsara izay efiny. Ohatrany hoe matahotra izany any andehany aminy. Fa inona nefa ny atahorandry azy? Tsy haiko ke fa ohatrany matahotra aho dia maninona nefa raha tapokany iny dia mitady bandy hafa olona efa mankahalandriva ky mbola hisisihana ihany. Moramora amindry marina izy izany ka. Tsy foiko akinjaka sarotra amiko ny anadino azy. Izay izany ko dia alamino akiny aminareo tonga avy any an-trano ry dia mody mifona aminy na tsy misy fatosoandry azy. Dia aleoko izay no ataoka. Zao dia zao dia andehany aminy. Ok, dia atsoy fotsiny ara misy olana. Ok. Fa aiza moa ndry io zao? Tonga dia hody sa? Mbola andalo any an-tsena ky izaho hijery kampanovako amin'ny lahady Fa misy inona amin'ny lahady? Misy fetovonjeko izay aky amin'ny lahady Oe, sampaneto ny dia antsika roa. Ihany tokoa. Velomindry. Sambatra iloty mba efa manana tokantrano. Fa nenay ty mbola baraingo be. Hatraiza marina reny etsika. Nzaka ao ihany ve nao to tsisy manokatra akory ny varavarana nefa nge dia ohatry ny misy olona miresaka ao an-trano aleo rangahy tonga dia hiditra. Andriamanitro fa ny masoko ve no mandrosa toy Nzaka io miara-matory amin'ny tovovavy avy eo ambony fandriana io. Andray dia jereo ny tsy zavatra ataon'izy roa tsy menatra akory. Nzaka oay le tia fa inona koa mbola ataon'ity sipity amin'izao oro izao? Nzaka dia tsy menatra akory ve ianao Nzaka
Dia vitanao. Fa ahoana moa tsy ho vitako e. Efa nisaraka ny antsika e. Sady ianao le resaka tamin'ny farany. Sady vao omaly mihitsy azako. Tsy rariny koa Njaka. Edeko hoe efa nampirafy ahy tamin'ny zipa hafa foana ianao hatramin'izay. Fa vao sambanao no mitondra nody toy izao. Ny tika an'izany dia efa tsy mila anao tsony arika alahy. Inona moa no mbola tsy mazava aminao amin'izany e? Dia lasa amin'izay ianao mivoaka fa manapaka filinina fotsiny. Tsy handeha hafa io vehivavy ambony fandrinanao io asaina mivoaka e. Oay le ty e. Fa tsy mahazo resaka ve ty sipy ty e? Sipisipa intsony ane tsika e. Impira veriko aminao azy zany. Azafady ke mba mandehanitry mivoaka vetivety fa mbola iresaka izay sy Njaka. Aza miala ho zany ry piso a. Aleo kiala tsy malala tsy tianao no ipahany. Aleoloha miresaka tsara tsika malala. Kony moa e. Tsy malala anao zany tsony aho a. Oka zava. Njaka ary. Mba avy aloha ivoaka aloha ivehivavy io fa iresaka tsika. Tonga dia alefa sy niresaka eo fa tsy miala ho zany izy. Njaka. Mifona. Aza atao an'izao afa tsy tantiko. Ok. Raisiko ny fonanao dia mandana mandeha amin'izay. Mandehana ho fa efa midanadana orinanao ny varavarana mivoaka. Fa dia naninanao loatra no ataonao an'izao. Ha? Efa tsy mety amin'ny bandy fotsiny rangahy ianao dia vita. Sady tsy maraka ny revoko ihany koa. Ary lasa ianao a. Lasa ianao. Sa mitady fialaka indray. Eny ary. Andeha. Fahatsaro fa mbola miredareda ho anao hatrany ny fitiavako. Mino afa mbola ho tsaronao. Mandana rehefa andeha fa tsisy raraiko an'izany tsony. Sy mba mandreraka tsy. Efa tsy malala tsy tiana mbola menimenina ihany. Fa miomankomana andeha aizan'izay moa ianao io ry Lody. Misy namako tonga tsingeritaona nahaterahana dia nanasa izy. Mahazo toa mivoaka be anie ianao zany ry Lody e. Isan'andro lava izao dia toa milaza fa manam-potoana amin'olona foana. Fa misy olana angaribe Tena misy tokoa. Satria lasa tsy voakarakaranao ny tokantranontsika. Zarizary hatramin'ny sakafo hohanina. Rehefa tsy misakafo any amin'ny hotely ve rangahy dia vary mangatsiaka vatanina ato an-trano. Karakarana any ny akakivady anao fa tsy ho an'olo-kafe. Ay moa zany izy io. Ay. Raha nisy zaza angamba tady dia tsy haiko tsony. Efa voaresako ihany izay fa mba roviana ihany moa ny tapa-kevitra niteraka ianao e. Ianao koa dia mahita resahana foana ka. Mbola tsy fotoana n'izany ho azy izao. Sady mbola tsy vonona amin'izany mihitsy aho ka. Fa inona ny olana e? Mpivady anie tsika fa tsy hoe mbola mpitsipakory ka hoe isy ny olana e. Sa inona ny olanao? Mbola betsaka ny olana ary beza fa tsy te hitantara zavatra betsaka aminao a. Inona? Ny zanakao tamin'ny vadinao taloha tsy hitanao fa sakana. Inona ny olanao aminy? Efa manana ny fiainana anie reny e? Tsy faly amiko koa. Sady tsy hitako izay mahamaika anao amin'izany. Sady ianao nge efa mananjanaka e. Zaho mbola tsy manana indray tiany tsy taitra. Mitombo foana ny taonako ry Lodia. Mbola manirana anjanaka hafa alohan'ny fahanterana. Si, tsy mahamaika ho azy zany. Ary aloha raha riva miresaka tsara fa mbola maika zao. Dia mba omeo volany aminao any aloha zaho fa tsisy ampiasaina tsony aty amiko aty. Fa efa lany sady anga le vonimeko anao tamin'ny maly. Ka nivitanako zavatra aza le iziko. Mila mihetsiketsika nge ny vadinao fa tsy hoe hidororo eto ry be ze. Diso mirobaroba loatra ianao ry Lody ka. Dia mba tsy ny vola ampiasainy e. Ty fotsiny ve? Ampioraviny roa ohatrany ty ka. Ka tsisy tsony aza tiako. Ka dia haka amin'ilay vola tahiry ao zany a. Fadala ve ianao e? Dia tsy mba hanana tahiry zany tsika fa tapo-salanina amin'rendrarendra daholo. Ok ary. Aleo fa andeha zany dia raha riva indray. Bisous.
eo ianao sy ny faniriana ho anan-janaka ary be za fa raha Elodie kosa aloha mbola tsy azonao amin'izany mihitsy. Fiainana mbola milay be ty ve dia andeha ho taperina sahady oksy. Zany toerana misy any Sara zany. Sady mitohy toeram-pisotroana eto ampita eto ty. Leo ranga jerena ato mino fa ato zany toerana lazainy zany. Dia aiza ary zany no ahitako an'ikala kely iny. Ary tena feno olona be ato zany antsoina nefa tsy azo antso akory. Aleo atao mesazy. Oay, fa tsy miora ve io miondrikondrika io? Andraso hoe tena miora ty marina. Fa nanomboka oviana koa no nisotro toka izy. Miora fa ahoana ki? Elodie marina fa ahoana ry miora? Mba manala azy kely fotsiny akeny sy fa nanomboka oviana indray moa ty indray no misotro toka amin'izay dia aty anatina bara feno olona be aty. Somesy manahirana saiko be kery Elodie. Saraka ny akezay sy njaka. Ay, nisy amin'izany. Fa natakalo sy pahafa. Sasako teo ambony fandriana etsy izy aloha. Mafy zany posany. Inona ataoko ry Elodie fa mijaly. Inona ary ty mandrotsaka ranomaso ambony toaka ty fa angamo tsy efa nampirafy andry foana zakatra amin'izay. Eny nampirafy izy fa mbola nafeny azy. Mbola tsy navita nisaraka tamiko koa fa ankehitriny kosa tena vita nitondra sipatany an-tranony ary mbola vita koa nandroaka ohatry ny olona tsisy dikany. Toroa hevitra kiava mijaly inona ny ataoko? Tena mbola tia njaka ny ankiza. Ory miora, andao aloha tsika sy ndry voaka dia any ivelany miresaka. Tsy tiako ato. Andraso aloha mbola misy ny reto fa angandry tsy mandray. Eo kely fotsiny. Avelao eo kiry eo dia andao hivoaka ka. Tsy misotro toka. Andray voninanampy anazy aloha ndre. Andao aloha hivoaka tena mbola tsy te hisaraka aminjaka ry Elodie. Mampalahelo aty zazavavy tika. Dia vita njaka ve ny nanary azy? Dia izao lasa mivary lavo izao. Dia hoaiza zany kitsika? Azo miodikodina daholo zavatra jereko. Ka mamindriko. Ary io mba fa foly ranomaso toka aloha tena tsy ranomaso toka keo. Tena izy io, tena izy. Ranomaso vokatry nataonjaka malalako. Ndao misy kilondria aterina mody dia tonga any amindria raha-pitso vao maraina. Mahita vahaolana tsara raha mety amindria le izy. Mety foana kira vao ampiverina anay sy njaka. Tiako izy. Za koa ngefa miteny andry foana maninona ho raha soloana bandy hafa njaka eto ange ny bandy maniry tahaka ny anany. Tsy mila
tsy mila njaka ilaiko fa tsy mila andreny olona voam-panafody amin'ny jaka reny koa ty izy. Mbola eno andrika raha zaho aloha miteo amin'ny toerany dia efa iny any niaraka tamin'ny bandy hafa fa tsy hafa eo izany. Iny misy bajaja fa aleo anakanako indri izay fa nijanona andalo any an-trano ndry andao fahaterina mihitsy indri dia raha pitso miverina miresaka ndao ary aterina any akofika izay sofera. Midirakia manahoana kindria to mbola mifono anatina bodofotsy foana e. Sa makafoka salama kia mavesatra be kiny lohako zao ngamba le makafoka fa nanomboka oviana marina mondry izany nanomboka ny sotro toka e. Tena hoe vo iny moaly iny tena vo sambana iny sakako tsony le olana dia naleko akiny boboka toka zany ka mbola azo tsaboina tsara zany raha mbola tsy matetika miankina amin'ilay zavatra ao ambarandry amiko. Fa ina aloha le izy fa efa maika aheno ahy e. Mino fa tsy isy fandroantsony ny fisotrondry toko maliny voalohany sady farany iny raha manantanteraka ny zavatra ho lazaiko ndry fa ina le izy zao ary adaboly any akiny zaka dia manondrena fanana vaovao be miaraka amin'olo-kafa. Ay zavatra tsisy dikany ohatr'izany ve kile tindre resahana amiko. Efa indri fa tsy ho vitako ny anadino anjaka nge. Efa haiko aky izany fa le tena tiako resahana dia izao misy olona izay any afaka mamerina anareo hiaraka ary amin'izay fotoana izay dia ho andry irery tsy hitambarana amin'ny hafa ny jaka. Fa sérieux ve zany? Ohatra dia amin'ny fomba hoana njaka na iny fa mbola tsy zanany tsy miany amindry ahy mila makantsika dia hitandry eo ny vokany sady manana antondia any aminy koa. Fa iza ny olona izany? Ramatora Melaka iny anarany somary ambany vohatra miara eto Ambalavao no misy azy fa tonga nabajaja tsara any. So dia mba olona mpilalao ody ratsy aky izany? Izy aloha dia izay tsy ratsy ange izany rehefa mahavita ny zavatra tiantsika atao ka izany izy hoe ody ratsiko mampivoakala ngeky ondreny tsy maninona izany akiny Ramatora Mela tsy afeniko andry fa efa nakataina ange izany ahazoka an'iny vatiko iny dia jero ndry fa milamina tsara ny tokantranonay tsy mivoaka izany koa azo ataovy matotra kosa ky milala ody fity izany ndre eo eko tsy hitako izay olana amin'izany raha mahavita ny fanindriako. Mbola tiako amafisina aza le izy satria efa akaiko lany hery angambany. Tena tsy nahapoisiko aloha dia nefa nareo fa milamina tsara zao ve dia mbola amafisina ahoana koa? Efa azondry ambongadiny ange be izy. Efa azoko aloha izy fa eo amin'ilay fitantanam-bola no mbola olana eo aminay sady efa nananjanaka tamin'ny vatany taloha izy dia tiako daholo ny vatany miaraka amin'ireo arenany fa tsy ho zaraina amin'ireo zanany taloha ireo izany intsony. Azoko tsara ny tindry lazaina izany hoe mbola manampy ny zanany taloha izy izany dia tsy tindry isy hipitika antsony volany vatindry. Azondry tsara tsy tiako zaraina intsony aky fa asa mirery dia ahoana vonona hiaraka mikidina any ambanivohitra indry tsarovy aky fa alaheloko andriny ny lazako an'izany tamindry amona makoraha teo koa ndry fa tena sura velo ndry fa tsy mampivoakala izany eno matokisy ndry eny ariko
Aleo fa eritreritra kely aho dia mandefa SMS any amin'indry rehefa tapa-kevitra. Fa mbola ho eritreretina ahoana koa kia? Tsy tia hanambady anjaka indray ve indri? Tia hanambady azy aky fa tia izy ho alaina amin'ny zavatra fahavitiany mbola mampisalasalaka. Dia indri ihany io koa. Fa tsaroa fa raha mivoaka izao resaka izao dia ataoko mahita indriry miora. Oka mba ho tsy ambaratelontsika roa samirery. Sarotra ampiana be ito indray ity. Aza manandry. Okey. Andeha fa andefa SMS arariva raha vonona fa raha pitsy vao maraina manko anao andeha. Nararotra ny tsy maheo any vato koa. Fa lasa iza ny vatindry? Lasa niakatra ny Antananarivo izy. Fa zay e. Andeha za dia eritrereto tsara. Iana kia. Vonina ihany zany indrindry farany no everiko fa fohy anjaka indray mantsy. Rehefa nieritreritra sy nandinika dia vonina satria tsy tiako lasa ny afaka injaka. Mbola tiaka toko tsara ndria nefany tena azo antoka ve ilay izy dia tsy ahina mpivoakala. Moramora aloha sao dia henony sofery. Inona ary ity mbola misalasala ity? Arakaraka ny finondry ihany angeny no mampandaitra sy tsy hampandaitra an'ilay izy. Ataovy ampinoana kely rehefa manao zavatra. Eny namako indri dia matoky aho fa raha olon-kafa indri mety tsy nahatonga taty. Nefa indrefa nisy fotoana ny teny hoe ataondry daholo raha vao ampilaminareo sy njaka. Eny fa tsy tao anatin'ny eritreritro mihitsy kosa aloha ilay resaka ody. Fa nga moa heverindry fa moramora izany manana fiainana milamina sy mahafinaritra izany fa tsy maintsy misy ambadika e. Tsy maintsy misy ambadika foana ozy indri? Eko. Fa ry ampitan'ny rano indri ilay tanàna ho alehantsika aloha e. Hatreto ny tonga mibajaja farany satria niakatra ny rano. Miala eto izany tsika. Fa tsy lalina io rano io Tsy lalina io ka hatrety amin'ny lohalika fotsiny io. Fa tsy adinindry marina aloha ilay sarin'ny zaka nasiako nentina. Ilaina tsia manko izany. Nentiko ka. Tsy manana fa mbola naka sariny tao amin'ny FB dia nampanasako. Mety? Mety foana rehefa sariny ka. Ary andao amin'izay tsika hidina hipitan'ny rano amin'izay. Apekaro ambony ny pataloha andrilo sao dia lena. Ok. Za efa mailo dia short tia nentiko ity. Dina ary indri dia arahako avy aty afara. Eto aloha eto tika ny tranon'ilay vehivavy a. Ty trano bongo kely aloha eto ty ve? Ie. Razagaga raha mahita zavatra hafa ty a. Fa mety isina kio mba hiomanako. Efa nitsenantsika eo ambaravarana io izy e. Vehivavy manodidina ny 50 taona eo. Misikina lambahoany dia manao felomena. Miravaka karazana hody maro isan-karazany. Salama tompoko. Tsy namaly izy fa izany no mpanjininy ambony ambany. Namako izy dia mba mila fanampiana aminao. Efa fantatro fa mandrosoa e. Ny kapa ambajano ny kely eto ambaravarana le kapa. Izany ny kia. Ajanony eto ny kapa. Dia mipetrapetrahanareo e. Misaotra tompoko. Efitrano somary tery. Misy tandrokombo miantona ery amin'ny rindrin-trano atsinanana. Dia ity anjoro firarazana kosa misy karazana tapa-kazo maro isan-karazany.
Raha tsy diso dia efa teto amiko ianao raha matoa kely eo. Ie, efa teto aminao tokoa. Herintaona mahery angamba iny. Dia ny antom-patongavana io mila fanampiana aminao indray ho ahy izahay roa vavy. Efa fantatro ho ahy. Efa tantara ho ahy. Inona ny azoko anampianareo roa vavy? Izany mokia, alefa saloana indray dia avy eo ny anandray. Dia izay voatantarana izay tompoko ny olana misy eo aminay ka ilaina fanampiana avy aminao. Azoko tsara ka. Tena azoko tsara. Zany hoe tena mbola tianao zany le hoe njaka io raha kalakely nefa na mila filanao. Eny tompoko. Aza manay fa ny masina no anovany sainy. Tena mbola tiako izy tompoko nefa nisarahany tampoka. Dia raha mba vitanao mba havereno amiko re izy. Tsy misy zavatra zay tsy ho vitan'ny masina fa mino fotsiny ihany. Aleo fa ampijerentsika azy aloha hoe inona ny tokony atao. Dia zao apetra hoe tsy ny vola ray tsy mivaky. Ty tompoko. Dia mipetra eto hoe enao. Eto kavanako eto e. Eto? Eo indrindra. Zay. Dia misy sarin'le hoe njaka ve any aminareo? Misy ty ka. Raisin'le sary tena petrany eo ambony safa miaraka amin'le fitaratra kely. Masina. Miantso anao zay satria tonga eto iza moa le anaranao teo kalakely. Miora tompoko. Tonga eto miora fa mila fanampiana avy aminareo. Maniry ny mbola ifamerina amin'ity tovolahy amin'ny sary ty izy. Ifankaty sy hanorina fiainana miaraka aminy. Tsy iza moa fa njaka ny anarany. Ka raha sitrakareo re dia lazao anay inona ny tokony atao. Avatibadiny ambony ambanitra io karazana ho teo ambony safa. Sady tsy miala ao anaty fitaratra ny masoandro. Ireo fa ohatrany hoe miteniteny fony izany izy fa teny amin'ny teny tsy fantatra. Misaotra anao ry masina fa mazava tsara. Misaotra anao. Ka zao reto zany ry kalakely ny odinao Tia apetrao ambany ondanao rehefa matory amin'ny alina. Zay iny. Dia ty kosa atao afangaro anatina rano androna isaky ny mandro. Dia araraka ao zany ty. Eny tompoko. Ty manaraka ty indray ataonao aposy. Any amin'izay alehanao rehetra any. Dia ataonao aposy mandrakariva. Tokony iravany ty fa mety tsy tianao. Dia tsy manina fa ataovy anaty posy foana. Manana ny fadiny kosa nefa reo Dia zao ny kisoa ny tongolo ary ny voanjobory. Fadio dia fadio mihitsy ny mikasika azy ireny manomboka zao fa tsy hanana ny asiny tsony ny odinao. Raha voatateraka somatsara ny voalazako rehetra teo azonao ambongadiny le tovolahy irinao. Mazava aminao tsara ve? Mazava ka. Fa tsy misy zavatra ataoko amin'njaka akory zany dia miverina amiko izy. Tsy misy. Fa ny ataonao fotsiny rehefa tafaverina somatsara aminao izy dia tandremo sao dia hoe fantany fa nalainao tamin'ny alalan'ny herin'ny ody izy. Zay ny tandremana. Raha pitso alina ihany dia ho tonga hidododo hitady anao izy. Ekany. Dia misaotra tompoko. Dia ohatrina zany ny sarandreto? Andraso ange ndraso kalongany. 700 sy 700 sy 2,000 sy 2,000 ariary ny saran'izy ireny. Tsy maninona ve raha omena 5,000 sy 2,000 ianao fa tsy misy madinika? Alefaso misaotra. Dia ahoana amin'izay moa ny ianao ry Elodie moa? Araka le fanambarako anao teo dia tiako raha hoe andany amiko foana ny vadiko. Ary raha sitrakao dia anaiky an'izay teny lazaiko. Zany hoe alemy ao anatrehako izy zany.
azoko soma tsara ny tianao ambary. Tsy misy zavatra tsy hainy masiny zany ange. Manosondra etsy ianao. Teto amin'ilay toerany miora teto e. Ay. Misy mandondony izany varavaran'izany marina. Fa iza? Andazo jereko. Nizaka malalo, zay ihany. Fa iza zany? Miora malalanao ihany re. I miora hoe? Ieno a? Ohatra fa aiza miora ty velany aty zany? Tsisy akory fa mangingina be ane aza ty velany aty e. Sa nanao fangala-pery amiko. Miora! Miora! Fa izy ndry zany e. Miora! Fa iza nanosika teo. I miora ve sa iza? Miora ve le teo sa izy e. Miora! Fa nakaizy ndry! Miora! Ay ve nofo le izy teo e. No everiko fa tena zava-nisy. Nofiko fa tonga nandotona varavarana tao ny miora de rehefa nijereko anefa de tsy hitako tao akory. Mba inona koa ary ny dikan'iny nofo iny sa mbola te hahita azy ve? Tsy haiko izay nahazo aho fa nanomboka tamin'ny takariva teo de lasa natsiaro azy tampoka izany a. Ohatra ny te hahita n'iny sipiny izany a. Malahelo azy a. Fa mifiry aloha zao e. Mbola ny 10 alina kay. Manenina moa raha leako any an-tranony any izy zao. Sady tsy dia lavitra kofika raha miala eto Ambohitso. Aleo raha nga hapiditra akanjo mafana dia mijery azy ihany fa ohatrany tsy tantoko mihitsy ny tsy hahita azy a. Ekeko fa efa navita nanary azy a. Nefa mbola tsapako zao fa miredareda aminao indray ny fitiavako ry Miora. Tsy maintsy tonga mijery anao ary Miora. Misy mampondromy izany marina. Nizay ngamba fa tonga izy. Nizaka malala. Midobodoboka be ny foko hijery azy. Andraso hoe tsy riako eto. Tena izy io. Nizaka malalako. Tena mba mahay zavatra kosa lera matoy iny a. Tsy mandaika fa tonga dia nitototo ny tady atadian-jaka. Raha leo sokafana ny varavarana fa efa ela ny sasamiandry ianao amalala. Aleo mody fanina ihany aloha fa tsy tonga dia atao mibaribary be ilay fiatsika. Nizaka. Miora. Dia hitanao dia tsy maintsy nakaty aminao. Afaka mampandroso avy ianao? Fa ahoana ary Nizaka? Mandrosoary aloha ianao e. Dia mipetrapetra? Sota. Azafady raha tonga manelingelina amin'izao alina efa hisasako izao fa tena tsy tantoko intsony akia. Malahelo aho. Dia mifona tamin'ny vitako rehetra. Mbola tianao ary Miora.
Fa zavatra marina daholo ve izany zavatra lasainao izany? Dia ataonao aiza izany isipanao iny raha hiverina hiaraka amiko ianao? Badaboko ny aminay fa hiverina aminao ka menao fa mbola tsy niova ny fitiavanao ah? Tsy haiko tsony Rinjaka. Mbola tianavy ianao? Zany moa hoe nanantona izy dia tonga dia nanoroka ny molotro. Tsy nandà moa fa nankavy. Misaotra miora. Andeo avoatsika ny fitiavantsika. Dia ahoana izany? Atraiza ny alalin'ny fitiavanao ah? So manko tonga indray ny ampitsy dia sarahanao ah satria mahita sipa hafa ianao. Kosy tsy saraka aminao tsony anery miora e. Zany? Tiako ianao. Tiako, tena tiako. Tsy saraka aminao tsony ah. Eny ary ho hitantsika eo izany. Tory aty amiko ianao sa? Tory aty satria efa hisasaka kosa ity ny alinako. Ataoko ahoana moa mbola fodiana amin'izao oro izao kosa? Tsy maninona. Dia araka tory izany tsika. Raha sitraka ao. Sitrako ka. Avy azy e. Nzaka. Ohatry ny hoe mbola tsy mino aho hoe enao masina io. To jerenao be fa misy inona? To mbola tsy mino aho hoe enao io akaikoko. Saingy lasa talange ary Nzaka tamin'ny lasanao fa tsy tia atsony ianao e. Tena zaka ity a. Ifonako ireny detrako taloha ireny. Mamela an'andry? Eny, tsy maninona. Miora? Bisoary. Aleo afangaro atao anaty varany le zavatra nomeny Ramela. Dia mbola tsy eo le rangahy iny. Zay efa mifangaro tsara. Ary aleo atsona amin'izay izy. Efa vonona ny sakafo. Avy amin'izay beza. Ho avy eo. Efa tia. Eto ny sezanao. Fa inona izany loka nataonao ato izany? Sosisy amin'ilay tena tianao mihitsy io. Tena tiako tokoa. Fangatsy natao sosisy anankisoa izy ity fa taotran'ny enomby. Efa elaela mariny tsika tsy mba niloka anankisoa tsony a. Ka za tsy mihinana an'ireny tsony fa biby maloto ange hono ireny raha araka ny tory-teneniko tamin'ny radio e. Aza dia mampime rehefa biby malotonao taiza koa. Sanazy fampianaran-diso tany indray ty ianao. Zaniko. Tsy ampidiriko amin'ny tokantranoko tsony renitry beza. Dia ianao koa tsy ilaiko mihinana an'ireny raha mbola te hiara-pandriana amiko. Afaka tsy mihinana ianao fa za afaka mihinana foana e. Dia raha mbola mihinana ianao dia za zany tsy hanaiky anao mihitsy. Izay ataonao fa ianao anie no mahandro ato isan'andro e. Eny ary. Fa zao ry beza. Misy zavatra saiko resahako anao. Inona izany? Misy moto milay be izay ho any tiako mba hoe vidianao anahy mba ho ampiasaiko e. Moto atao inona mikiteranao vehivavy e? Skotera nge zany ry be izy. Fa le mba efa tsara sa le milay be reny. Faiza misy an'izany? Andraso ange fa atao amin'ny FB-ako ato le izy e. Jereo tia zao ny sariny dia tia atao ambany eto ity ny vitany. Ohatr'izay. Ay ve zavatra lafo be ohatran'izao e. Fa tsy maninona fa vidinao anao izany io raha tianao. Ay e. Merci beaucoup chérie. Izany tsy anaiko eo ianao e. Faly be ianao a. Eko. Fa lafa vidinao anahy le moto.
sady voko sahady aho zany. Tapero aloha ny sakafo fa inona ary ty e. Ty am'lapantanàna ary aloha ty zany. Iry ampitirisika e. Aleo faleako eny. Elodie, manao ndry? Salama tsara be kia. Efa ho tsara ndry? Ary metimety mihitsy ankehitriny izany. Sady lasa nihetsiketsika be. Namboarina hatramin'ny endrika. Aiza koa e. Hitako. Mba nombe nizaka vola kely kia dia mba niditra salon de beauté. Izany a. Fandry kosa aloha ny tena mety a. Efa miaraka amin'ny moto milay be. Ty ve kitsy ireny karazany lafo be ireny? Izy aloha dia lafo be fa tsy nahoako e. Tsy maintsy nangatahako tamin'ny ramosehako. Efa azoko ange izao ny fony rehetra ary miora e. Zany a. Eno a. Ary doki hipetraka ery amin'ny sezavato ery tsika dia eny miresaka tsara. Andao ary. Fa le moto andriva dia ho ajanona io? Izy akiny angalatra azy io a. Mbola mety tsara ny lohany io ka tsy azo atao ninninina. Ay mo. Zangaky mahalala izay momba amin'ny moto akory a. Izay vao mividy koa kinjaka. Tsy efa niravina tsara ny ianareo. Tsika roa no mipetraka dia mba tsy misy olona manelingelina dia afaka miresaka tsara amin'izay. Fa aleloha ilamina dia misesy e. Fisoratana aloha no angatahako aminy fa mbola tsy moto. Azo indrindra mba ny tiako ambara. Azoko tsara. Tsy moramora izany soratra izany. Mila vola maro vao vita. Izay aloha dia marina. Tantara ho amiko tsara amin'izay hoe kiny momba anareo. Efa nandaitra le zavatra. Tena diso nandaitra indray aza ve? Tsy mety zany. Podipodika amiko njaka izao. Zany. Aleo nge tantaraiko andry tsara e. Rehefa sady ny andro tonga ilay fotoana mampanembona miora. Tsy haiko mihitsy izay nahazo aho fa isaka ny moto masoandro aho dia ohatra ny te hahita azy foana ary tsy zakako mihitsy izany hoe tsy ho eo anilany izany. Ohatra ny mistery be amiko izany. Taloha nefa dia tsy te halala azy akory. Efa nisaraka tao anatin'ny fotoana vitsy aza moa izahay. Ny zavatra mahagaga ihany koa dia ohatra ny hoe tsy tompony tenako izany aho rehefa makany aminy fa eto ny tongony fotsiny. Adinoko daholo ny zavatra rehetra. Miora. Fa maninona ny lasa tia be anao indray aho? Tena lasa vao maika potipotika aminao ny bandy. Toa satroko foana hiara-matory aminao isan'andro. Reny sipasipa niaraka tamiko taty aoriana indray aza moa blokeko tao anaty FB avokoa. Ary nataoko listanoara amin'ny telefona no miora. Mahatsiaro ny safosafonao sahady aho zany. Tena satroko foana hoe ho anilanao ry miora mahalalako. Fa inona koa
ohatrany hoe naheny feon'olona niantso ny anarako izany ato io. Ory Miora! Miora! Avy amin'izay ry tia! Fa izy izany e? Ohatra ny feo hafahafa izany a. Fa izy ary izany? Miora! Miandra fa tonga ny ora samy fotoana tsy maintsy andehanantsika. Fa izy ary izany? Andrekako eo. Fa tsy mpamosavy ve izany e? Miora! Andraso hoe noiko tsara manoloana ny varavarana. Za ihany akia, Elodie. Elodie? Eno a? Fa inona ataony aty amiko amin'ny andro alina be ohatr'izao? Alesoko afaka aingana ny varavarana. Oe? Fa nakaiza tampoka? Fa toa tsy hita tampoka indray. Elodie a? Elodie? Efa aiza ry izany? Efa tia trano ary tia. Efa atao fa midira. Fa izato moa izany ry izany. Dia maninona koa manao feo hafahafa be ohatran'izany? Maninona re vonoina tampoka ihany koa ny jiro e? Ary eto aky ny jiro a! Miora! Misy resaka tsy maintsy lazako andry fa aza mbola rehatra aloha ijiro io. Tena aza rehatra mihitsy aloha. Manao an'izao a sao dia misy maheno ankoatrantsika roa. Fa misy nankiry Elodie. Lazao fameno andria. Mitady antsika amin'izao alina izao kira matoramela. Fa misy ina hony ake? Misy fivoriana ilanantsika maika hono any amin'ny toby zanak'alina. Maninona tsara hoe? Izany e! Miomandry fa tsy maintsy manaikitsika. Raha mbola tindry andaitra ny ody izay nalaina tany aminy dia tao. Amin'ny fomba ahoana ky no andehanana any amin'izao andro alina be izao a? Ty, hitandray ty. Sotray ty zavatra amin'ny tavoahangy kely ty. Ty ambizony ihany koa ty zavatra ty. Ty raiso. Aikana kia! Tonga dia misotro kely dia ravao ilay vakana. Eny ariko. Vita? Dia areo rehatra amin'izay jiro. Ao! Elodie? Fa ay vendrika miboritana e. Oe, dia mangirangirana ihany koa ny vatandry rehetra. Fa inondreo? Moramora aloha sao dia misy maheno e. Mihosotra menaka ary tia. Mihosotra menaka? Eno a! Ary miomana izay fa handehantsika e. Eo hoe soroko moramora ny akanjondry. Zay! Dia tiany menaka. Mila manao an'izao tsika raha mbola tiana handaitra ny ody tany amin'ny Ramatoramela e. Fa inona ny dikan'izao ry Elodie a? Aza vao amiko tsara ka? Mba hampisery ny ody izay nalaintsika tato dia tsy maintsy manao an'izao tsika ry kala. Mila mihaona amin'ny Ramatoramela amin'izao alina izao. Andeha voakala. Moramora aloha. Andraso ange ho safoky ny masondry e. Zay! Dia esika avy amin'izay ny masondry. Hoay e! Toa mahafinaritra be ry ty ilay miboritana. Azoko tsara ny aiko. Dia amboary amin'izay nefa sao dia misy mahafantatra ry tia. Andao amin'izay ry tia, nefa ela loatra.
Reo tonga reo daholo koa ny namantsika. Vidana daholo ty izany a. Ohatratsika daholo fa efa pakati izany ty io raha azoko tsara matao mahita ty. Sata amin'ny fomba ho. Endry tia, efa etelo zay za tonga mivory teny amin'ny tendrombohitra Zanakalina. Iny fa efa handray fitenena ny Ramatoa Ramela lehibe atsika ary sekretaritsika skely raha ny iskely a. Mirabatsika rehetra indray ary tonga soetra ny fivorian'ny Zanakalina. Nahatonga namana vaovao tsika amin'ity an'io ty de tsy izy zany fa imirana de ifarasoa de miora izety. Resy amin'ity ankabery zany ka izao iankaviana zany nareo mba androso ty aloha ety Izany ho tia, mandeha any eny aloha eny fa ilaina eny mandeha na tsy maninona zany. Ka mba omeotiaka amin'ny refidrefitra kosa zareo tonga soa drafitra Zanakalina. Ka tiako maraminareo rehetra de zao ny fitsipika mila raha ato amin'ny groupe zany tsy maintsy tandremana mihitsiny voalohany tsy maintsy mandeha vory isam-bolana manao ny tatitra ny zava-bita nandritra ny ray volana. Faharoa indray de zao mijanona ho tsy amaratelo avokoa ny zava-misy atao amin'ny groupe ny Zanakalina. De ny tena farany indrindra de ny fanajana ny lehibe mpitarika zay tsy iza fa ny tena koa zay miresaka aminareo zao. De zao manaja ny mpikambana namana ihany koa de ny fandikana zany rehetrarehetra zany de miteraka sazy ho anao zay mandika an'izany. Tsika rehetra tonga eto zao no antsoina hoe Zanakalina. Zanakalina tsika satria ny alina de sakaiza tsy fotsika fa ampitombo hery ananatsika trany. De ny sedra zay andrasalaminareo efa bavy ety aloha reo de zao tsy maintsy mahavita mitety tanàna fito alohany amin'ny 3 ora maraina. Ao ve? Vita tanàna firy titik zay. Efa nakenda ary ty zay vita. Zany hoe mbola misy ray zasy. Zany ty ohatra bao azoto vera mbola misy enina fanampiny asa. Zany Ay ve tsara be ohatra zao le voankaly. Ne veriko mazavatra ratsy be rehefa tena tafiditra ao anatiny ty de milay be ohatra zao le izy Tsisy fiainana mahafinaritra manao tran'izao zany. Andraso aloha fa misy olona tam'izany. Mifena tsara aloha ary enikoatra ty mihitsy ny fofony na de mbola lavitra ary tsy maintsy mandalo eto izy. Misy ty tsara aloha ndry tsy pampaniana ve zany? Intamindry tia. Io fa malemy tsy mihetsika tsony neny ty. So valiko tena an'io. Ay lehilahy mandeha rery hamonjy tsena vao maraina angamba izy zany. Lanja voatabia. Ambany tena raha tsy te ho voasaka lela. Ambany zay alefa. Ary mafy ary kela miora fa tsy taingina vendry. Io mikara sovaly lasa tsy taingina vendry kela miora. Io mikara io alefa tsara findray ty zao zay tonga de tilefika ty voneko traika matavy loatra ny enjenako.
ary tsy afaka tsony ty fa avelao eo dia andao tsika andeha sao dia tara be eto. Efa manomboka mivoaka ihany koa izany olona izany. Andao angana! Fa tsy maintsy mandalo tanàna fito moa. Manina nefa tena tonga dia verina Tsy metry ty izany tsy maintsy mandalo tanàna fito mba hampanakely ny odi-tasomitsika. Andao aingana ary. Fa nga efa maraina sady zao to efa maheno varavarana teo ohatray fa efa tsy atao nilako tsony lodi fa nakaiza mity andro vo mangiran-dratsy ty mbola amin'ny efatra zao fa nakaiza sa lasany amin'ny WC mety zay angambaka ary tena resotory be tamin'ny alina vo nitaboka dia resotory avy hatrano ka tsy taitra tsony raha tsy efa tamin'ny efatra. Elody fa hoana koa ty mandro vo mangiran-dratsy ty efa inefatra zay no nandro maraina ohatran'izao na tamin'ny andro mangatsiaka be aza. Ka ohatrany tsy azoko loatra reneko dia aleoko mandro Zany ve? Ary sao dia mba efa mitoejaza ary ianao fa afirinao amiko fotsiny tsapako to be toromaso be mantsy ianao nahatoandro azy. Ka mbola tsisy an'izany mikipiko fa aza miteniteny foana ka Ohatra ny ova lasa be toromaso ianao ko. Jereo anefa mbola iverina toro indray ianao nefa avy nitsasy. Dia maninona moa? Misy olana anga? Dia mba hoaka izay fa te hatory ka. Bonio indray ary ianao raha mbola iverina tory sa angamba hitsangana avy hatrany fa tsy hita toromaso tsony. Pesany ataoko izany masina. Misy mahadodo sa farafara izany. Fahaizako azy izany. Miora! Miora! Njaka izany. Fa tena zava-nisy marina ve ny tamin'ny alina sa no fotsiny. Ohatrany tsy mety minona izay ko tena zava-nisy. Dia sanatrika lasa mpivoakala ve ohatrany tsy tompony tenako akory fa mbola tsy nifoy ihany angandry. Nzaka fa misy inona? Tsisy ninona fa tonga hijerandry fotsiny dia ianao zao no tokony anontaniako hoe fa misy inona. Tsisy fiarabana akory moko. Salama aloha ianao Salama. Fa za maninona? Meo lalana aloha androso fa toapahana anao ny varavarany. Eo midira ary mipetrapetra. Meora fa misy olana angano to bongo maso be ohatran'ireny olona nitomany ireny ianao. Bongo maso? Andraso jereko amin'ny fitaratra izany. Ohay, eny tokoa bongo somena be ny masoko. Tena zava-nisany zavatra aliny. Tafiditra isan'ireo zanakala. Meora tantara ho anahy moa raha misy olana Anga tsisy olana izany ho fa aza manahy elahy. Dia inona fotsiny ary izany? Ohatran'ireny olona avy nitomany izany ny paozinao Anga tsy haiko izay antony nahatonga an'izao fa tsisy olana ka. Tena marina? Eno nefa misy zavatra mampanahy. Ny amin'inona? Ny amintsika. Fa manina ny amintsika? Oka ihany ka. Rehefa matsapa tena fa tsy misy olana ianao dia ataoko ampy Eny azy. Fa za io tena mbola te hiverina atory Mbola hiverina atory?
Efa mivaly maraina ane zao e. Ka tsy haiko rery-njaka fa mbola te atoro be fotsiny Matory ary fandrasako eto ianao e. Tsy maninona? Eno a, tsy mampanina any miandry anao. Fa nisinna marina aza fa tsy fomba ny miora mihitsy ohatran'izao. Inona ny olany? Jereo fa vao nidaboka natory izy dia resy tory avetrany. Miora, fa nisinna kia? Toa hoe mitady amaika be ndry? Tsy ho lava resaka angamba ke fa lasa ho any tena marina. Zava-nisy marina ve le omaly aly ireny sa nofiratsika fotsiny? Tsy azoko le tendry atongavana. Fa ahoana e? Ka reny zavatra aly ireny kia? Dia inona amin'izany le tsy mazava mindry tamin'ireny fa ho azavaiko ary? Fa tsy nofiratsika fotsiny ve ho ary reny fa tena zava-nisy. Dia isan'ireo mpandrafitra ny zanak'ala zany tsika sindry. Dia sanatria ve ke ka lasa mpamisavy ny voakala? Io mba lasa ho aky ny marina fa mikorotana be ry saiko a. Efa mazava mindry fa zanak'alina tsika. Taizan-dramatora mela dia mbola inona indray? Sady tsy firesaka amin'ny andro atoandro izany fa mahavoasazy. Mpamisavy ny voakala zany reo. Moramora. Zarery fa ndriko ao anatin'izany. Maninona tsara? Zaniko. Fa ahoana kia? Namitaka zany ndry? Tsy namitaka ndry izany ka. Tsy efa tanteraka avokoa izao mifandrindry. Tsy ela intsony dia atao fisoratana nareo sinjaka. Eny, fa efa nanome toky andry fa tsy mampivoakala le hodina ilaitsika. Ka na zaza angeky tsy mba nieritreritra an'izany fa raha te ho mafiorina saina-kery foana hono ireny dia mila miditra mpikambana ao anatin'ny zanak'alina tsika e. Ka tsy mety amiko ankizy izany a. Tsy taranaka mpamosavy a. Ho averiko daholo ireny hodina ilaitsika ireny raha izany dia mbola tsy lasa lavitra ity raharaha ity ka. Dia tara loatra indry fa efa tsy afaka ao tsony. Non, tsy mety amiko a. Ka no averindry azy ireny dia tsy afaka tsony indry. Tsy vaniny indry. Mba namana ihany nefa dia namana mpamadika. Moramora kely ty vava ry Miora. Tsy nitereny indry fa sitrapondriny nanaraka. Veloa indry e. Tsy namandry intsony aho manomboka androany tsy raharahako. Ory Miora! Miora! Vaga tena tao e! Vaga anao atao! Aleo fampiasako ny heriko izy ry ty fa tsy maintsy mivoaka tao a. Zay mihitsy! Jereo tsara fa tsy maintsy mivoaka iny e. Iny ary ny eny ty fa tamy, iny. Fa inona moa zany zavatra natao teny zany ry Miora? Mandika fitipika kala likity zany a. Tsy maintsy miatra amin'ity sazy. Fonao se Sona mas anao sony. Manilare Mandoalika, angera. Alefaso mandoalika sady mifono. Fonao mas anao sony ary manamoko zao dia fonony anaraka fitsipika eo fan groupe tsika. Zay mihitsy, tsy maintsy mandalo aminao nefa sazy a. Ka zao mila fofinain'olona telo latsaka ao amin'ity alina ity. Zaza mena vavany indray a, dia vehivavy tera-bony faharoa, ary ny farany kosa dia tanora mbola eritreriny. Mila vitanao aloha fimpisahany masoandro reo raha pitso. Fomba hoana reny avitako an'izany a. Ampiasao ny herinao fa zanak'alina ngenao e. So dia adinonao azy zany. Ataovy kifa fa firy ny mission efa nataoko zany a. Inona zany nefa fitatra.
Tsy voatanisa tsony izany trikala. Rehefa mahazo fofinain'olona ny tena dia misolotra ho azo ny fahefana ao anaty tery. Mba mio fotoana lavalava rehefa tena tsy ho vitako amin'ity alina ity ny misaona sainareo natoko. Telo andro zany no fe-potoana omena an'ity. Dia lasa mandeha any amin'izay sao dia tany. Tena alina marina voatafody fa tsy maintsy mbola namitasa. Hoe efa miraika amby 10 alina ka izao. Miora mba natsona fa efa tsy tatra antsontsona. Ngamby efa resy tory ngamby izy izay koa. Tena tokony natory tany amina fa raha ao aminay efa mety be ny vavahady nefa tsisy olona azo antsona. Dia ahoana izany no ataoko ity? Aiza ny vantana? Sa aleo rangamy oatra tamboha. Ary oatra ny miorina tamboko ane izany hodidohako izany. Dia sanatry misy inona? Oatra ny hoe misy zavatra mandindona izany. Fa hoane? Tady alema hatramin'ny 2 aliko marina. Hoe tapaka koa ny jiro dia tsy ahita mitsinjo. Telefonina nefa lohabaty. Sady tsy mazaka jiro intsony. Io tia. Nahazo valy raitsika azy ity. Io. Sendra mpamisa marina. Tena tsy afa miala tsony. Ambany teny, ambany eo aloha sefo no mitaingina voalohany. Mifona re. Mifona. Velao Dala tena tiandeo tialeo. Okey. Sanika. Tsafa miala amintsony teny. Lasa. Mararya. Moramora ihany na izany aza fa efa manaiky anie. Vila ty ambadika teny lalana fa misy azavany ery aloha ety. Ankana. Tadanohitra. Taperina eto. Sakao lelan'ny rasefo. Tady anohatra tokoty. Tena leo maro ka tao amin'ny fomba fanaovanazy fa sady efa ela tsy makasikaina tovolahy eritrery Fona re. Fona. Sisa fona. Oaka fa tsy loatra tsony aza vonoina. Oharotra ny olona fantatra ne izany rasefo e. Mandray fantatro tena ahoana koa ty olona. Olona fantatro soma tsara. Ary avelao no izy dia lazaiko anao ny momba azy rehetra rehefa aveo e. Ka sao dia manday. Ohatra efa hoe fantatro izy rasefo avelako izany izy. Misaory tena ny namako efa ratsy izay dia efa maty teo. Saotra tompoko. Fa iza zany ny olona iny tia. Injaka iny rasefo iny le tovolahy niaraka mikala miora. Sahaza azy kosa aloha le nataontsika azy tia azy teo iny. Marary be izany lohaliko izany marina. Tena tsy nabandy aminay iny nanjaka. Fa mba izy ary reny. Toa milaza hoe mahafantatra ahony. Mety olona tsy lavitra ange izany reny. Dia mamo azy ianao dia nianjera fa tsisy an'izany mpamosavy izany akory. Tena mpamosavy ho any taingina io.
raha za monjy fodiana mahalyalina iny dia tena vehivavy anankiroa be izao. Zany ve? Dia tsy hitanao ve ny endriny? Tena tsy hitako fa ao anaty aizina moko. Tapaka raha teo ny jiro. Fa raha niresaka ry zareo dia mahafantatra ilay vehivavy anankiray ka nahatonga azy ireo namela. Sao dia mba Elodie izy ramela zany. Dia vitanareo ve? Fa hono Arinjaka? Ahoana ki? Azonao an-tsaina ve hoe ohatriny ahoana tsara ilay olona? Efa hoe tao anatin'ny aizina ho ako. Fa mety hoe mbola tovavy ny anankiray dia efa raha matoa lehibe ilay namany. Azoko antoka fa ramela sy Elodie zany. Saika amin'ny finoany zareo zany ny olo tiako, fa rehefa fantatra Elodie kosa ny Jaka dia izay foana velany. Fa hono ho aky? Fantatrao nga ilay olona? Sa inona ilay mampandrevo? Tsisy ka. Fa mba gaga amin'ny zavatra nanjoanao fotsiny Efa tsisy ahina intsony akeo fa zamanahy. Ny zavatra tsy azoko izao dia hoe maninona ny maina be ohatran'izao foana ny masonao, sa tsy ampy torimaso? Sa marary? Nga hita be hoe mena be masoko. Inona ny antony? Tena tsy haiko ny antony mahatonga an'izany mba mariny. Ay moa. Maka inaroa ianao ary fa tsapako reraka be ny ianao zany. Leo fa akainy eto azara sitraka hoe. Tsy maninona. Fa mba iza marina ilay mpamosany soavaly ahy tamin'ny alina iny. Tsy mety azoko an-tsaina mihitsy hoe iza. Ohatra fa atao restory sady koa ary miora. Mba haingana kosa ka ary manofo miteny sady koa ane izy zany. Inona hono zany lazainy? Fa naninona tena moa ny vadiko ny saika amin'ny finontena? Tsy hitambarako amin'ny teny izy dia efa milaza izay Ianao mihitsy raha matotiany saika hamono azy Ekeko hoe zanakalina miaraka aminareo fa tsy andeferako kosa raha misy mahazo ny vadiko Tsy fantatro tena nga fa no inona tonga ho lasa namatena vokalina ohatran'izao. Tsy anenenako loatra nefa zany satria efa azoko izy. Efa samy rery, tsy tambarako amin'ny hafa-tsony. Maninona tsara hoe ry miora? Fa zavatra marina daholo ve zany lazainao zany? Mpamosavy ny vokalina koa zany tindry? Mifaza tao! Miora! Miora! Fa misy inona? Lazao iza ilay namanao lazainao fa zanakalina miaraka aminao? Hay moa ka mpamosavy vokalina mihitsy ndre io. Fa dia naninona loatra Fa iza koa ny teny anao an'izany? Ny vavanao mihitsy ny teny an'izany teo ka. Nofo ve? Fa nofo tena izy. Iza ho ilay namanao? Tsy mahafantatra an'izany fa nofo ririnina angamba izany Tsy nofo ririnina mihitsy zany miora fa zava-nisy Matoa misy fandraisany amin'izao mahazo azao dia tena zava-misy marina. Hitako moa ny lasa potipotika taminao tamin'ny fomba mahagaga zany Ka inanaova tena ody fitia zany? Sy patsivanina. Tsy milanao tsony Lasa ianao mivokany fa tsy te hitanao na dia ny salovatavanao tsony Lasa voaka! Andray, mifona fa tsy fidiny ange zany Mamela ny eloko. Fitiavako anao daholo ny antony izany. Mba tantara ho ary hoe iza ilay mpamosany soavaly alina. Dia lazao ako hoe inona tsara ilay tena zanakalina. Aleo ary fa ho tantaraiky anao hatramin'ny voalohany ka nahatonga ho isan'ny mpikambana. Izay ny antony Ranjaka. Ay. Tena mifona aminao fa tsy nampoisika efara amin'izao mahazoazao izy ity. Menatra anao tsy hitako izay ataoko. Ay moa ka nisy an'izany rehetra zany. Dia efa namono olona tokoa zany ianao io? Tsy
Mbola tsy nahavita nanatsakain'olona kosana dia iray aza. Mpioanjaka, inona no ataoko mba ho afaka eo ambany ziogany aho? Adalana ny anaoko. Aizany tsy alalanao fa mampivoakalina ny filalaovana hody fity. Tsy zazakely tsony angenao ry meory. Efa nanome toky ny Elodie fa tsy maninona izany hono ilay hody alaina io hoe kanjo vao vitany aho. Njaka, mba afaka manampy avy ianao. Ny amin'inona io? Andrava ny tombon'ireo zanakalina. Andrava ny tombonareo ihany ane zany. Tombona Orondramela sy ny namany io. Ka tiako ravaina mba hanafaka ao anatin'izao gety izao. Eo moa mba Mpioanjaka. Eny, dia ahoana ny atao ary? Hanao fivoriam-be ny zanakalina rehetra misoma izao dia hararotina amin'io. Ataontsika ahoana moa ny andresi-mpamosavy 700 maro? Manana ny fanotana izy ireo. Dia ny voanjobory sy ny tongolo gasy ary ny henan-kisoa. Dia ho atao ahoana ireo? Ho entina any? Henoko, mazava ho azy. Okey, fa tsy maintsy resaka amin'ny bezavadiny Elodie tsika alohan'izany. Tsy ho tampoka aminy hoe ahalala fa zanakalina koa anie ty vadiny ty. Ie, mety hararotintsika amin'izao ora-tsomaha ao an'i Elodie izao mihitsy. Fa aiza izy? Fotoana fandehanana any amin'ny salle de sport izao. Ay, mba manao sport ny... Izay ny antony nahatongavanay aty aminao ry Beza. So dia mba diso adresy ary nareo e. Tsy mpamosavy ny voakalina ny vadiko a. Matoky azy fa tsy izy mihitsy no andeha voakalina misavy zany. Miora ne namany afaka manam-porofo an'izany e. Ahoana izany ry Miora? Tena isany izy tompoko. Afaka miaraka aminay ianao hanam-porofo an'izany raha hoe tsy omeny voalazako. Hiaraka aminareo aiza io? Ho any amin'ilay toerana fivorian-dry isam-bolana e. Toa tsy mampino zany a. Fa tsy mba tsikaritra ao ve hoe mifaty voanjobory sy tongolo arenako ny vadinao? Ny antony dia ilay hody nampiasainy taminao. Efa ela tokoa aloha nahatsikaritra fa tsy mihinana an'ireo zavatra voalazanareo ireo izay. Dia sanadrika mpamosavy tokoa ve ny vadiko? Andao hiaraka aminay hanam-porofo an'izany amin'ny zoma alina. Amin'ny fotoana io no ahitantsika ny marina rehetra. Eny ary, ho hitako eo izany. Fa ny zoma takariva ianao dia efa tokony makany aminay raha hiaraka aminay a. Satria raha mbola mijanona ato ianao dia tsy maintsy ho azo ny fanafotony dia tsy ahatsiaro izay ambonin'ny tany. Fa za amin'izany mitondra ny Paoly sy Golabo zandary namako mba hiaro antsika. Tsy fantatra mazava mantsy izay zavatra hitranga any. Tsy olan'izany raha Beza. Fa angadadalana aloha ngamba izay fa sao tonga tampoko eo ilay vadinao ka izay vao tena hita raharaha be. Eny ary, misaotra anareo. Efa nandalana mody tokoa izy izay. Dia vitanao tokoa ve zany ry Elodie? Efa daholo ve zanakalina rehetra e. Efa tokony manomboka fivoriana mandeha ihany ny ora sao dia tsamazavy etiko. Ka mbola tsy tonga akory nge Miora e. Hatramin'izao ve dia mbola tsy tonga akory e. Tena tsy tiako mihitsy izao a. Tombondray sazy tsy maintsy miandry azy rehefa tonga eto. Ka inona zany ny sazy mendrika azy sefo? Ka mila mitondra karadoan'olona 7 eto amin'ny tombo zanakalina izy vao vita saziny. Fa tsy andry azy tsika fa hirosa fivoriana avy hatrany. Ny androany ty tsika dia manambahiny indray. Zany hoe marana mpikambana vaovao e. Tsy iza akory zany a. Fa raha soa velo sy lalao mandrosoa ety aloha nareo roa mianaka e. Ohatray, fa ino zany? Ohatray, sa nisy nanao tafady nareo? Mangoritsina daholo ny vatako ray manontolo marina.
Tena nisy nanota fady tena izany a, fa izy ilay tsy vaniny. Nisy nanota fady tokoa ngamba fa tena mangoritsina fahafa be a. Za dia zany nanota fady. Hitanareo reto hena kisoa voanjobory ary tongolo reto, ararako eto amin'ny tobo zanak'alina. Hitanareo tsara izy teo a. Kiala tsy valara matesa faingany ty, fa manino ny tena manao an'izao a? Ory miora, fa ahoana kindriny manao an'izao a? Fa maninony? Satria saika amin'ny vonoanareo ny jaka olon-tiako. Tadidinareo ve ny sovalianareo azy tamin'ny alarobia alina teo? Tsy namono azy zany ki izay a. Ajanony ihany kireny zavatra ataondry ireny a. Kony a? Aza mifampiraraha amin'ny kiala tsy vaniny fa vonoa izy e. Aza vela ivoaka velona. Fa hoiza, tsy hitanareo ka fa mbola marobe ny reto amin'ny tanako reto e. Iny ary tatazo. Oay, fatao misy feoana basy koa zany. Tonga dia raharafy daholo faty fampambotsy firenena e. Aza amindana fo mihitsy. Beza, fa inona ny ataonao aty ry Beza? Ay, tsy nandeha tany fianaran-tsoa akory ianao. Tsy napoziko hoe mpamosavy tsy vanina toy izao ianao ry Lodia. Firy fatany daholo ry Golab sy Paoly a. Dia tsy menatra akory mibridana sy mihosotra menaka toy izao. Tena dala sy marary saina. Mifona re ary Beza. Asa finoana re say e. Beza malalo, mamelamo ny eloko e. Tsy misy mahalala anao izany eo fa mbay tany e. Ory Beza. Tsy manambady mpamosavy fa azafady indrindra. Ka mbola fadinao keza ary Beza e. Tsy manambady mpamosavy afakom-bolo ny vavy. Andray, te vitanao ve namelaka? Patory lesy roso tafatsoka. Ory Beza. Nitsoka ity le vehivavy ray lehibe any a. Oi, Iny ambadika ny vato iny. Anga alisany. Ary toa nitofirin'ny sefo Golab marina dia io ny daboka amin'ny tany io. Tonga dia natory amin'ny tany avokoa ireo namany vao natsikatra fa voatifitra ny lehibeany. Mifony zay fa aza finoana e. Aza tofirina amin'ny basy ho azy zay. Mifona ho azy zay. Ary aleo zay ho fato azy. oe, toa lasa daly ty marina samody adala fotsiny jereo ny ty fiatsiny. Tena lasa daly. Andray, Lasa daly ary misy masoandro sady amin'ny. Tazomy fa ho tafatsoka io vao ifampitadiavana. Oay, fa inona ny tena? Sovaliko tena. Fa nakaizy ramela, nakaizy ramela. Mboly teto tanàna fito be zao ngetsika. Lasa dala toy izao ve ny nafiarahanao ry Lodi e? Aiza tsisy marina. Tsy vitako. Tena tsy vitako tsony e. Podika tanteraka ny fiainako. Tsy tia atsonjaka. Miatakataka amiko daholo ny olona manodidina ara na lala fa efa ny voakalina. Ny fahafatesana sisa ny mendrika. Itsambikiny eto dia ho fateny ambany any. Isa, roa, te, njaka, fatanao inona ny tanako? Avelao amin'ny faty, avitsory aho. Tsiry miora, mbola milanao a? Fatanao inona koa izay vehivavy sisana zanak'alina ity e? Tsy mendrika anao tsony avy avelao amin'ny faty. Na sisaninona na sisaninona ary miora dia tiako foana ary aza misaoty any izany. Andao dia anorina fiainam-bavosika. Ka nareo olona akaiky aza nefa miatakataka amiko daholo e. Voatendry asa any ambositra dia hoentiko manaraka any ianao. Ahoana, mety aminao? Andao dia fangoronetany sisisika dia anainga. Hitanao, tsy voatery hampiasa hody fitintsony ianao manaraka vao ho tiaviko fa
ny oroka sy ny tambitamby ary ny safosafo dia efa ody fity hafahantsika mifankaty be foanafoana ka dia ho lambana koa ny sarahantsika roa. Marina ve Sanjaka? Aza manafa tsy ho azon'olona mpiasan'izany odody izany intsony aho fa anaiky izay lalana hitondran'Andriamanitra ny fiainako. Natolotry ny radio Don Bosco anao teo Zanak'Alina nosoratany Aliko Davison. Ireo nanomehana ny tantara Anjary Liva, Arliva, Vanitsoa, Tahina Nantenaina ary io ny Miajany Irina. Tovy razana mamonjy ny nandray feo. Ony Miajany Irina no nanatotosa.